Isan'ireo fitakina notabatabaina teny Ankianja nandritra ny tolona ny fanomezana asa ho an'ny tanora. Tsy maintsy nojeren'ny fanjakana ny fomba amana izany, ka napetraka ho laharam-pahamehana fahadimy ao anatin'izao fitondrana fanavoazana izao ny fampananana asan'ny tanora. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandrarana asa asanay, niaraka tamin'ireo sehatra tsy miankina maromaro sy ny mpiara-miombon'antoka toa ny banky iraisam-pirenena ary ny tetikasa PIK izay mikendry fanofanana araka asa maimaim-poana ho an'ny tanora miisa 350 izay aharitra 520 volana. Ho an'ireo tanora sangany ho raisina hiasa avy hatrany vokatry ny fiarah-miasa amin'ireo orinasa, hifantoka betsaka amin'ny tontolo nomerika ity tolotra ara-panofanana sy arak'asa omenan'ny tanora ity. Ny numerika tsy resaka solosaina fotsiny, tsy resaka internet fotsiny, tsy resaka application fotsiny, fa ny numerika dia chance, ny numerika dia opportunité. Faravarana misokatra ho anareo, faravarana misokatra ho an'ny asa, ho an'ny fahaiza-manao, ho an'ny hoavinareo. Ny fanohanana ny tanora dia tsy tokony hijanona ho amin'ny teny sy vina fotsiny ihany, fa tokony hiseho amin'ny asa mivaingana, amin'ny fanokafana lalana ho amin'ny fahaiza-manao, amin'ny famoronana asa ary amin'ny fananganana sehatra ahafahan'izy ireo miarina sy manova ny hoavina. Antsoiny ireo tanora ho tonga maro isoratra anarana amin'ity fanofanana ho an'ny tanora ity, izay santatra ambavarano amin'ny famalinan'ny fitakina natao teny Ankianja. Omena fiofanana ny tanora noho izy miandrandra fanohanana mba hafeno fepetra. Saingy nanentana mafy ny filohan'ny fanavoazana nandritra ny lahateniny, mila mianatra sy miofana ireo tanora malagasy, mila mamokatra ny tanora. Aoka hadio sy angarara ny fidirana amin'ny fiofanana, tsy sisika trano an-trano hoy ny filohan'ny fanavoazana. Mbola maro anefa ireo tanora mitady asa sy nianatra, ka mila akarina ny ezaka fampitomboana ny sehatra asa idiran'izy ireo.